Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino Islam. Atsika rehetra io dia samy tsara na samy ratsy fa arakaraka ny olona izay mitantaranao any amin'ny hafa. Raha olona mankatia anao no mitantaranao any ankafa, dia ny zava-tsy ho vitanao sy ny hatsarana rehetra eo aminao no ampitainy any amin'ny olona. Hany ka ny olona mbola tsy nahitanao dia efa mankatia anao sahady ary te hiresaka aminao ary maniry fatratra ny iona aminao. Fa raha ohatra kosa olona mankahala antsika no mitantara any ankafa, dia ny haratsiana rehetra izay vitanao sy ny zava-dratsy rehetra kely nandalo teo amin'ny fiainanao no ampitainy any amin'ny olona. Hany ka ny olona tsy mbola naheno anao, tsy mbola nahita anao, tsy mbola niresaka taminao, efa mankahala sahady ny fisianao, mankahala sahady ny hiresaka aminao, mankahala sahady ny ifandray aminao, vokatry n'ilay fanaratsiana izay ataony. Eo indrindra no isintonako ny saintsika rehetra. Rehefa anao mitantara any amin'ny olona, dia mba tantarao ny zava-tsy ho vitan'ny olona iny. Fa tsy misy olona eto ambony tany ratsy foana ny vitany teto ambony tany, ary tsy misy ihany koa ny olombelona teto ambony tany tsara foana ny vitany teto ambony tany. Ka rehefa mitantara anao dia tantarao ny mba tsara kely vitan'izany olona izany. Aza miankatra ianao satria mbola ho anontaniany tombo-janahary ianao ny zavatra rehetra mivoaka ny vavanao. Ary mbola ho anontaniany Zanahary sy hitsarainanao avokoa ny zavatra nazaina ampitainao tany aman'olona. Satria manko rehefa tiantsika ny olona anankiray dia lasa fitantarantsika azy tsy mba manao diso mihitsy no sady tsara ary mety ho lasa tsara mihoatra ny anjely, vokatry ny fitiavanao azy sy fandokandokafanao azy ary fampiakaranao ny voninainy amin'izany fitantarana izany. Fa ny olona tsy tiantsika kosa dia ambaniantsika, ankaratsiantsika, ary mety tsy misy mihitsy ny olona ratsy mihoatra ny olona iny eto ambony tany, ary possible ratsiratsy ny devoly arakaraka ny fitantarantsika azy. Ka tadidio fa tompona andraikitra antsika amin'izay fitantarantsika ny momba olona any ankafa. Ary tadidio ihany koa fa ato amin'ny ilany havanana sy ny ilany havia dia misy anjely mpandray sy mpanoratra ny zavatra rehetra izay tenenintsika sy hataontsika. Ka raha ohatra ianao miteny zavatra tsara dia hosoratany izany, ary rehefa niteny zavatra ratsy na nandainga ianao dia soratany avokoa izany. Ka matahora Zanahary rehefa miteny na mitantara olona any amin'ny hafa. Zay no karazana hafatra tamin'ity androany ity, ka ampiaro eo amin'ny fiainanao fa ny olona rehetra dia samy tsara avokoa.